world may resound with God's alarm. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. In my life is all the time we pray. I can't keep on moving. Lasno a Paul, tiene con suo figlio, lancia su quello. Lasno a Paul, sa che suo finisce tutto, fa freddo se fa extra. Lasno a Paul, la provo nulla reno, la provo nulla il dirne reno. Lasno a Paul, lasno a Paul. Nitukan yang tadi, ulas no iwaran, berulle panfava kacang. Tahaka ny faninanao antre antsika, alleluia, efa misy, efa nandray, fa nefa mbola hiditra ao anatin'ny laifitsika, tahaka ny andray ny résistance tsika amin'izao fotoan'izao, iarahanao amin'ny fiderana, ny toroteny izay mbola horenesitsika rehefa avy eo izay tena sakafo tena mahavelona tsika ary mampiaina ny fiainantsika manontolo izany tena Andriamanitra izany. Naloavana izany tsika ao anatin'ny fiderana ny tendroany ity, anokafantsika ny fotsika indray rehefa namalany ho an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Tahian Jesosy taontsika rehetra dia bon sabata voly miaraka andraitsika ihany koa ao anatin'ny fanatrihan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ohatsika hivavaka ety am-piandohana, hivavakantsika dia ametraka ny fotoana rehetra izay rahantsika eto eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ary indrindrindrindra mba hoe tsy izahay no hitanao hoe tezahana mihitsy izay tsy ho hita fa Andriamanitra mihitantsika rehetra. Mikasika Andriamanitra no hamangy antsika rehetrarehetra satria tsika eto dia miara mitady an'izany, na izahay mitady ianao izay tonga tiany koa mitady. Ary ny zavatra azo ilay tenenanao izay rehetra mitady ny hafana dia mahita. Alleluia. Tena ekena fa tahaka ny mikatsaka volamena azy vatosoa izany mitady an'Andriamanitra izany, mangady lalina. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, tsy misy disaona tena ny olona rehefa mitady volamena ny ambany tany any dia indray efa mangady any amin'ny lalina be any dia disaona tena satria tsy mahita, dia mifindra toeran-kafa indray izy dia mangady lalina indray dia mety mbola tsy ahitany. Tena sarotra tokoa vao mahita, fa Andriamanitra izay rehetra mitady azy dia mahita. Alleluia. Izay rehetra mikatsakazy amin'ny fony dia tsy mba misy ny ala-maina ny avana malala, fa samy mandray ary samy mahita avokoa. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao, misaotra an'Andriamanitra tsika satria
matokotsika tonga eto tena tsapa fa nisy nataony anao tamin'ny herinandro mitahiny ny fiainantsika rehetrarehetra ny fahatongavantsika eto dia marika anankiray sahady tsangam-bato anankiray sahady fa nandrefa soavantsika matombola tonga eto androany mivavakitsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ity androany ity misaotra betsaka anao zay Jesosy no ny fitiavanao misaotra anao zay ny amin'ny famindram-po sy ny fahasoavana zay tsy raha nalitra tokoa teo amin'ny fiainanay fa nataizana le anay dia nanaraka anay teny foana ianao Andriamanitra tena misaotra anao fa voafehy anao tokoa dia izao tontolo izao ity izahay mieritreritra fa mandeha lalandavitra mandeha toerana miovaova samihafa sy lalandavitra no mety miainanay fa ny tena marina teo anaty anao izay rehetra nalehanay Andriamanitra dia kely satria voafehy anao avokoa ny toerana rehetra sy ny lalana rehetra nalehanay Andriamanitra misaotra anao zay fa raha miteny eto zay androany hoe lehibe ianao dia tena lehibe tokoa ianao amin'ny asa tamin'ny fiainanay izany fahalehibiazanao izany Andriamanitra mideray anaranao masina zay raha tonga eto indray androany manokatra ny fonay sy ny fanahinay eto anatrianao miandrandra anao Andriamanitra miandrandra ny tavanao zay miandrandra ny fanatrianao zay Jesosy miandrandra ny kasikao zay androany hitady anao mihitsy angeny atongavana eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe tsy andany fotoana na andany andro eto zay fa tena hikatsaka ny fanatrianao eo amin'ny fiainanay satria ilainay zany fanatrianao zany raha tsy ilainay zany androany dia tsy tonga teto akory zay Andriamanitra tsisy ilanay no tonga eto akory ny tendroany ity raha tsy mila anao zay Jesosy na dia niazo nananao aza tsy ataonay fa androany tena ilainay ianao dia manomboka anatin'ny fonay mipaka ny amin'ny vavanay anatin'ny sainay any Andriamanitra ary mbola hisandatra hatramin'ny tananay mbola hetsika hatramin'ny tongotray ny aminay rehetra mihitsy ny tendroany ity atongavanay eto amin'izao fotoan'izao Jesosy hitady anao zay Andriamanitra mila anao loatra maty zay Jesosy malala ilainay foana ianao raha ao anaty olana zay amin'izao fotoan'izao ny tena mila anao zay raha marary zay tena mila anao zay Jesosy raha ao anatin'ny ady zay tena mitady anao zay Andriamanitra fa raha ao anatin'ny fifaliana koa zay Jesosy amin'izao fotoan'izao raha miaina amin'ny fahasoavanao tena renay mihitsy fa tena tahinao ny fiainanay mbola ilainay foana ihany koa ianao satria fantatray fa ao anatin'ny fotoana foy dia afaka ihany aminay ny zavatra rehetra raha tsy eo ianao Jehovah Andriamanitra mikatsaka anao amin'ny fonay izay androany satria izany no tadiavinao ary izany hoe fanilazainao Andriamanitra fa raha izay rehetra mitady anao dia ahitanao aleloia tonga eto izay androany eto ihany ny toerana azonao antoka fa tsy adisy fanantenananay Jesosy betsaka ny toerana efa nalehanay na kivanay sy nareraka anay mety miaka-piakarana izay tamin'ny herinandro io dia kivy reraka fa tonga eto izay Andriamanitra fantatra efa eto ny mpanomianay loharana eto ny mpampandry anay eny amin'ny ay maitso eto ny mpamoky ny fanahinay eto ny mpanomeanay ny zavatra rehetra izay tsy hitanay eny amin'izao tontolo izao fa hitanay eto Andriamanitra ary mihoatra lavitra noho izay rehetraretinay mihitsy no azonay horaisina eto androany misaotra anao ny amin'reto olona izay tonga eto androany Jesosy malala misaotra anao ny amin'ny etaeta nomenao an'izy ireo any anatin'ny fony Andriamanitra ahatongavana eto androany fa ndraindray Jesosy tsy mora na dia manokana fotoana eto aza nge Andriamanitra manokana fotoana ivavahana eto Jesosy tsy mora ny manaraka n'izao fandala zao hatramin'ny fana fotoana ny langa amin'izany Jesosy sakrifisy zany Andriamanitra fa isaorana ianao ny etaeta omenao anay tsy ray avy anatin'ny fonay mbola velona ao anatinay ny etaeta lalina fa te hivavaka zay te hitady ianao zay te hanatrika anao zay Jesosy misaotra anao fa tsy navelanao faty teny an-dalana teny Andriamanitra no etaetanay Jesosy tsy navelanao fatany amin'ny toerana nalehanay tany tsy navelanao fatany miady sy mety olana maro samihafa ny etaeta lalina ao anatin'ny fonay androany tonga eto zay Jesosy hiteny eto anatrianao fa tsara ianao Andriamanitra ary mahatsapy zay Jesosy malala fa raha misy zavatra ray na roa mety miatra tokoa eo amin'ny fiainan'ny olona mety ady tonga eo amin'ny fiainan'ny olona dia tsy tambo isaina kosa nefa ny fahasoavana ataonao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra indraindray Jesosy niadina ihany no voatanisanay indraindray ny fahoriana ihany no mety voatanisa fa indraindray sarotra aminay kosa ny mitanisa ny fahasoavanao Jehovah fa androany zay tonga eto tsy ataonay takona ny masonay o Jesosy tsy akiponay ny masonay amin'izay fahasoavana rehetra nomenao anay Jehovah Andriamanitra misaotra anao zay Jesosy malala ary voninahitra ny anaranao ary antony voalohany indrindra tongavana eto izany Jesosy malala dia nitanisa ny fahatsaranao Jehovah mankasitraka anao mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra
ny fitantananao anay Andriamanitra. Misy ny voalava, misy ny tsy voalaza Jesosy. Fa ianao mahalala eo am-ponay tsirairay ihany. Ianao mahafantatra Jehovah-Andriamanitra. Tsisy miafina aminao rehetra nataonao. Fa tananao ihany no miasa teo amin'ny fiainanay Jesosy. Androany azonay atao tonga eto androany. Dia nisaotranao Jehovah-Andriamanitra. Midera sy mankalazanao zay. Fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ny Andriamanitra. Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra. Andriamanitra tsy toy ny Andriamanitra. Andriamanitra avo indrindra ny Andriamanitra. Omenay voninahitra sy ideraina eto. Ankalazaina eto ny anarany. Irahiraina eto ny anarany. Haleluia. Omenay voninahitra etonao Jehovah-Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Riavana malala. Tonga etonao ty androany ty. Ipanjana n'Andriamanitra ny atongavanao eto androany. Hitady an'Andriamanitra ny atongavanao eto androany. Avelao any ivelana ny zavatra rehetra. Aoka tsy zavatra ny elingelina ny fonao amin'ity fotoana androany ity. Fa avelao Andriamanitra no entanao eto amin'izao fotoana izao. Samy midera n'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Samy manatra sy mananatra n'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Haleluia. Amin'izao fotoana androany izao riavana malala. Azao ny fotoana tsara indrindra tongavanao eto androany. Aza misaina ny zavatra mety tsy nahafaly ianao tamin'ny herinandro ianao. Fa raha izany no saininao dia tonga ety ihany ianao. Fa tahaka no fatiantoka ihany. Fa sainy kosa fa tsara Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay ihany. Jereo fa ny zavatra tsara nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao teo. Tsy ratsy nataon'Andriamanitra anao fa tsara. Haleluia. Tsy fankahalana no nafafin'Andriamanitra anao fa fitiavana. Androany andaontsika hisaotra an'Andriamanitra. Amen. Jesosy malala. Tena sy misaotranao zay amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Menanao ny voninahitra. Ny tena mihatsy. Haleluia. Misaotra Jesosy. Amen. Amen, Jesosy. Toy izy ianao misaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao a. Alatsina ny connexion antsika no miraikitra kely a. Misaoran'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana ny drakana. Misaoran'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana. Fa tsy nisy ny tianao tahaka azy. Ninona mety zavatra hitanao. Mety faly ny olona mahita zavatra eny amin'izao tontolo izao eny a. Fa za androany teteny amintsika hoe Andriamanitra mbola tianao mihoatra ny olona rehetra izay mety nieritreretinao fa tianao. Amen.
anao. Taky ny ahoana moa ry havana malala, ny fitsinjovandray aman-dreny ny zanany ry havana malala, mitsinjo antsika Andriamanitra. Misy fotoana rehefa teny anaty rano teny, dia betsaka ny olona any anaty rano iny, dia izay lehibe mitazana ety ampovoany ety ambony ety, tsy milatsaka ao anaty rano fa mitazana. Dia ny olona ao anaty rano ao be dia be fa nalaza lavitra ery ilay zanako ao, dia fantatrao foana ao anaty olona be dia be ao ry havana malala, dia fantatrao foana hoe ry zareo tsy miala eny mihitsy masonao, feno zanak'olona maro be ao anatin'io rano io, fa mahavariana tazanao foana hoe retsy zareo. Dia na dia samy hafa aza ny toerana misy anazy, na anankiray ery amin'ny ankaviny, ray ery amin'ny havanana ery, fa tazanao foana ireo izy efatra ireo, tsy miala amin'ireo mihitsy ny maso. Fantatra foana ireo na ao anaty vahoaka taky ny ahoana, na olona firy na firy miaraka amin'ireo anaty rano ao, dia tazanina foana hoe sao dia nakaiza izy teo, vao miala lavitra kely dia atsona miverina eto fa sao dia lasa lany. Ry havana malala, tsapa mihitsy tena ohatra izany ange nanaovan'Andriamanitra antsika. Jereny manokana ange ny fiainanao ny havany, jereny akaiky enge ianao hoe tsy avelany manalavitra ny masony ane ianao hoe tsy hitakavan'iza ny miambina anao, fa tena izy mihitsy no mijery amin'ny fiainanao, izy mihitsy no manakaiky anao, na ao anaty vahoaka ao azy ianao, na any anatin'ny zavatra maro samihafa eny aza ny fiainantsika. Andriamanitra ry havana tena mijery antsika, fantany foana hoe io ny anazy io, jereny akaiky foana io ny anazy io, harovana io, tsy avelany misy mikitikitika an'io, tsy avelany misy loza mahazo an'io, satria anazy tsika ry havana. Izany ny anaovan'Andriamanitra ny fiainantsika. Sambatritsika fa zanak'Andriamanitra, sambatritsika tononona fa zanak'Andriamanitra ry havana, tsy fatianiko izany fa tonony. Haleloha. Hijeren'Andriamanitra ny fiainantsika manokana. Antsika hisaotra an'Andriamanitra androany, antsika hiteny androany hoe Jesosy io tena tsy misaotranao enge, taizany tsy fantadiavantsika ry havana, fa tsy misaotra an'Andriamanitra. Tsara loatra io Andriamanitra io. Mandeha eny amin'ny toerana rehetra eny ianao dia mahatsapa mihitsy hoe ohatrany hitako eto ange zao Andriamanitra ny fijerevanao anay hafa mihitsy, tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Maina Jesosy malala, saotra anao izy Andriamanitra.
eo amin'izao tontolo izao mihitsy mbola mahita foan'izay fa tena tsara ianao Jehovah-Andriamanitra. Lehibe ny fitiavanao, lehibe loatra ny famindram-po arotsaka ao aminay isan'andro Jesosy. Andra izay tonga eto satria resy lahatra ny amin'izany zay. Isan'andro resy lahatra ny amin'izany. Tratratratraina isan'andro fa tsara ianao Jehovah. Teneninay eo amin'ny vavanay izany. Indraindray vakianao ao anatin'ny fona eo fotsiny izany. Indraindray izay eny amin'ny toerana tsy afahany ny tenin'izany mafy, tsy afahany amin'ny tratratratra sy ny teny mafy an'izany fa ianao mahalala Jehovah. Vakianao ao anatin'ny fona eo. Fa misy fitiavana anao foana. Misy fitenenana foana hoe misaotra Andriamanitra fa tsara ianao. Indraindray nanomasinay fotsiny no milatsaka Jehovah-Andriamanitra. Ny olona tsy mahafantatra. Inona no mety mampitomany anay? Fa ianao mahalala Jehovah. Fa ny fitiavana ianao. Ny pololotra ao anatinay ao. Eny amin'ny toerana rehetra lehanay eny Andriamanitra. Amin'ny toe-javatra rehetra Jehovah-Andriamanitra. Itenenanay eto anatrihanao Andriamanitra. Fa tena ianao. Androany avana marana. Ndao tsika androany iteny hoe tiako ianao Jesosy. Samy mba miteny amin'izao fotoana izao hoe za Andriamanitra tianao. Mety mbola tsy hainao izany hatramin'izay. Zavatra hafa foana no mety niteneninao hatramin'izay. Mety ny antro an'Andriamanitra ihany ianao dia nangataka sy ny tanao. Ny tomangy sy ny taraina teo anatrihan'Andriamanitra no mety mba hainao. Fa androany ny olona rehetra izay tonga eto amin'izao fotoana izao manaraka n'ity fotoana avoka ity dia ampianarina iteny an'izany hoe tiako ianao Jesosy. Tiako ianao, halleloja. Ataovy loatra avy anatin'ny fona ho any mihitsy. Dia tenena andrano hoe tianao Andriamanitra. Ampianaro amin'ity an'Andriamanitra amin'ny fotsika na valamalama. Fa rehefa tiantsika Andriamanitra, mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Halleluja. Itsika androany mianatra iteny eo anatrihan'i Jesosy za Jesosy. Za tianao. Amen. Amen. Jesosy malala. Ampianaro mihitsy ny fona ho androany. Amen.
Satria ny olona mety mivavaka fa tsy tia an'Andriamanitra. Vao misy zavatra kely dia mianjera ny olona satria tsy tia an'Andriamanitra, mety mivavaka fotsiny. Fa tsika eto ry havana sady mivavaka tsika tia an'Andriamanitra isika. Mila an'Andriamanitra isika sady tia an'Andriamanitra isika. Mitady azy tsika sady tia azy. Mangataka aminy tsika fa sady tia azy ihany. Alleluia. Miandry falimbavaka aminy tsika fa tena tia azy ihany koa tsika ry havana malala. Tianao ange Jesosy? Nahoana tsika mitsoba mitia azy ry havana? Androany mihitsy mba tsika tena izany Jesosy. Isan'andro aho Jesosy tena mila anao aho. Za Jesosy isan'andro ty fiainako ty ilako anao izy ty. Ilako anao na mivoaka na miditra. Ilako anao na mandry na mofo. Ilako anao Andriamanitra na anetsahana ao an-tanàna. Ilako anao Andriamanitra amin'ny fiainako rehetra. Androantsika hiara iteny hiara ho resy lahatra ry havana malala. Za Jesosy mila anao amen Jesosy. Tubuh, tubuh,
isan'andro milana, isan'andro miandrona, isan'andro miantsona, isan'andro tiana, isan'andro milana, isan'andro miandrona, isan'andro miantsona, isan'andro tiana, Tumpo tukikarao elinifu mandrakizay ai, Tumpo tukikarao elinifu mandrakizay ai Tumpo tukikarao elinifu mandrakizay ai, Tumpo tukikarao elinifu mandrakizay ai Heriny fotsika androany za androany te angataka aminao mihitsy hoe ametra tanana ny fonao. Misy olona mety tonga eto mbola olona tena malemy amin'ny zavatra rehetra mihitsy ny fotsika, malemy amin'ny fakapanahy, marefo amin'ny zavatra mety mitranga sy zavatra maro eto amin'izao toizao ity, ny zavatra triavana efa tsy maintsy lalovana. Isika eto etotsika mahita ny zavatra rehetra. Ametra tanana mihitsy ny fonao dia tenen'i Jesosy io, herin'ity foko kely ity ianao, toano Andriamanitra. Isika tsy tokony olona mifendrofendro lava zany tsika, olona mahery. Aleluia. Misy ny zavatra mety misy sy mitranga, misy tokony zavatra lalovana, misy ny zavatra hitan'ny maso hariavana malala. Jesosy miafana, Jesosy tena herin'ny fotsika, afaka miditra anatsika mihitsy ny tanan'Andriamanitra iny, mikasika ny fotsika, manamboatra ny fotsika mba tsy olona marefo, tsy olona malemy. Androany mila fenonan'i Jesosy ny fonao. Ametra tanana mihitsy ny fonao dia mitenena amin'izao fotoan'izao Jesosy, herin'ity foko kely ity ianao. Hitanao loatra fa marefo izy ity, malemy izy ity, mora reraka, mora kivy izy ity, mora malahelo. Fa androany Andriamanitra ianao no herin'ny foko Jesosy.
toano Jesosy malala, toano amin'ny herinao, haleloia. Zay rehetra tonga eto androany Andriamanitro, toano amin'ny herinao Jesosy. Nidio lalina mihitsy anatin'ny fony any Andriamanitra, nidio lalina mihitsy Jesosy malalatra ny amin'ny efitrano faran'izay kely indrindra ny fony, nidiranao lalina Jesosy io, toananao amin'ny herinao. Velonga itsika ravana malala raha tsy misy an'Andriamanitra. Betsaka ny olona mamono tena amin'ny zavatra tsy misy ampina amin'izao fotoana izao. Hitantsika eny amin'ny tambazotra serasera eny, hitantsika amin'ny fiainana andavanandro eny, betsaka ny olona matomato azy mamono tena zavatra tsy hitanao mihitsy hoe ino. Fa nendrenao manome tsiny fa dia maninona loatra toy ny olona toy ny manaiky ho fatifaty foana amin'ny zavatra tsy misy ampina. Fa ravana malala satria malemy ny fo, marefo. Dia vao misy fanafiana kely tonga, dia tonga ny famoizam-po. Raha misy olona eto voakasika izany zavatra izany, antsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Fa hivavaka ataonao io, afaka hanova ny fonao io, afaka hiditra anatinao mihitsy ny fanahin'Andriamanitra hikasika anao. Antsika androany hiteny fa tahaka ny taona maina sy mangeta amintsika raha tsy misy an'Andriamanitra. Anatao ny fanamasina hiditra ao anatin'ny fotsika tsirairay avy, hiditra anatin'ny fanahintsika tsirairay avy. Amelombelona atsika, amelona amin'ny laoniny indray izay mety ratra, izay zavatra rehetra mitranga ny fiainantsika rehetra. Izany izany fiainana Jesosy. Haleluia Jesosy, amina. Jesus, I'm
Jesosy ny ameno mibanga fiainantsika rehetrarehetra nafanamana. Ny fiainantsika io rehefa misy banga izy io. Rehefa voasoratra izy banga ny fiainantsika. Ny zanak'olombelona rehetra eto ambony tany dia misy fahabangana daholo ny fiainany. Na manam-bola be taky ny ahoana, na manana inona sinina, dia tsy maintsy misy fahabangana foana ny fiainany eo. Tsisy olona manana fiainana feno zany eto amin'ity tany. Zany ny ampahelezako anao zany. Aza rehetrarehetra hoe misy zavatra tsy ampy ny fiainanao, na misy zavatra tadiavinao tsy mety hitanao toy izany hoe za rery tsy mahazo an'iny zavatra iny, ny fiainako rery nohatr'izao tsy ariavana. Fa misy fahabangana eto amin'ity tany ity. Misy zavatra tsy ampy foana eto. Fa raha mitenitsika androany, raha mifampahely foantsika hoe Jesosy ny ameno mibanga eo amin'ny fiainantsika, dia tena mameno mibanga Jesosy. Ary iny toerana iny tsy feno iny raha Jesosy mihitsy mitonga eo. Jesosy reny ny afaka mahafeno an'iny zavatra banga iny rehefa ny malala. Fa nahitady izy tsika, nahitady izy ny olona, tsy ahita fahafenona zany ny fiainana. Fa raha mitady an' Jesosy ny olona, aleluia, dia mahavariana. Misy olona ngena fa na tena tokony tena tsy zavatra ray mibanga eo amin'ny fiainany, fa ny zavatra rehetra tokony tsy misy. Fa mahita an' Jesosy ny olona iny, manana an' Jesosy ny olona iny, dia mahavariana fa feno ny zavatra rehetra. Fa misy olona indray tahaka ny manana ny zavatra rehetra, zavatra tokana mety banga eo amin'ny fiainany, fa tsy mety feno mihitsy iny raha tsy misy Jesosy ny fiainany. Ianao io sambatra ianao io, aleluia, sambatra ianao io. Tsy ianao no ory eto, fa ataovy izay nananao an' Jesosy, dia ho hitanao izany fahasambarana izany. Ho hitanao izany hoe fiainanao feno, aleluia. Ho hitanao izany fiainanao hoe tsy manan-java-mahory izany. Ho hitanao izany fiainanao hoe milamina izany rehefa namalala. Satria Jesosy ny eo amin'ny fiainantsika. Ny hoe sarotra foana ny mino amin'izany. Fa za teteny aminao fa io filazantsara io rehefa namalala, azo hohanina izy. Tena mietreketrena anatin'ny fiainantsika manontolo mihitsy izy io, aleluia. Hatrany amin'ny zavatra rehetra tsika mihitsy. Ary izao foana ny zavatra teneniko rehefa io zavatra rehetra torintsika io, io tenenentsika io, io teny fikasana fantatritsika rehetrarehetra io, mijanona ho tantara fotsiny ihany io. Tahaka ny olona mihaino tantara sy mihaino angano sy mihaino zavatra mety mahafinaritra fotsiny, fa tsy ainana io rehefa tsy metrika amin'ny fiainantsika io rehefa namanao. Rehefa tsy ainantsika io dia ohatra tsika mihaino tantara, dia manao amaina sy aleloha tsika, fa tsika tsy mihaina an'izany akory. Izany raha teteny aminao, raha ataonao sitrapon'Andriamanitra, miandry an'Andriamanitra ianao, manao izay tian'Andriamanitra ianao, dia tsy tantara io rehefa namalala. Tsy resa be io, fa tena iainantsika izany fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Iainantsika izany teny fikasana tao amin'ny Abrahama izany, aleluia. Tianao Jesosy, na mba tia hanandrana izany ianao dia mahereza. Mandaontsika mitady an'Andriamanitra, mandaontsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia afa mieritreritra ianao fa ianao rery ny olona reraka sy potika eto amin'ity fiainana ity, fa efa teo daholo tsika miala. Fa izao, aleluia. Andriamanitra koa riavana tena nameno mibanga izy, maherezitsika rehetrarehetra. Ataontsika tena mahafinaritra dia tia ifampaherezantsika, amen. Ifampaherezantsika izany izy izany, aleluia. Sitaka chinesana
izy lalay tsy mamitaka ny zava-drehetra ainy atao manao zanany malalany zafony anao fitahina andalitra efa natokano anao. Alleluia. Kaninina zavatry seho kaninonina zavatry seho efa voasoratra ho anao ny fandresena ka mahereza foana. Mahereza foana anao fitahina andalitra manao natokano anao. Kaninina zavatry seho kaninonina zavatry seho efa voasoratra ho anao ny fandresena ka mahereza foana. Alleluia. Aza makivikivy zany amin'ny fiainana lavanana. Ho anisan'ny fitahina ao an-danitra tsy manao io. Ianao ilay zanak'Andriamanitra. Alleluia. Adidinanao satria zanany tsy ny sady malalany kazaretoma. Izy lalay tsy mamitaka izy lalay tsy mamitaka zava-drehetra ho ainy zava-drehetra ainy atao manao zanany malalany mahereza foana anao fitahina andalitra efa natokano anao. Kaninina zavatry seho kaninonina zavatry seho efa voasoratra ho anao ny fandresena ka mahereza foana. Mahereza foana anao fitahina andalitra efa natokano anao. Efa natokano anao. Esoreny ahia dia mampilian'Andriamanitra mahereza fa tiany foana anao mahereza fa tiany foana anao. Alleluia. Mahereza fa tiany foana anao. Versity. Alleluia. Ao versity andray ary. Ino fa tianareo le hira? Versity andray. Alleluia. Samy mampahery ny tenany eo amin'ny Jehovah. Za mihevitra fa ny atinao omaly dia atinao androany tsia. Zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra ianao. Alleluia. Paherezy mihitsy ny fofonao andro. Sao mihery anao fa iny azinao ola azinao androany. Andriamanitra efa nanomana efa nanokatra lalana sy takatry ny saina. Efa nanokatra lalana sy takatry ny saina. Adidina ianao satria zanany. Adidina ianao satria zanany sy ny sady malalany kazaretoma. Izy lalay tsy mamitaka izy lalay tsy mamitaka ny zava-drehetra ainy atao manao zanany malalany ka mahereza foana anao fitahina andalitra efa natokano anao. Kaninina zavatry seho kaninonina zavatry seho efa voasoratra ho anao ny fandresena
Haleluya. Zanak'Andriamanitra ianao aza kivikivy samy mahely foana. Aza vera isan'anan'ny projet anao mihitsy ao anatinao. Misy fotoana ny zavatra mitrangana indray manala. Efa atao anaty commencement tamin'ny maraina dia nakasika anahy loatra natao iny ireny hoe aza misaoty farita. Hitanao zao hoe Jesosy io. Betsaka tokoa ny zavatra mahavarina eto amin'ity tany tena amin'izao fotoana izao. Fa manana projet, ny olona anankiray rehefa rehefa manana projet anankiray hoe tiany tanjoko dia ataony fomba rehetra. Nareo nangataka an'ilay titran'ilay hira teo a, nareo no valiko ilay izy a, mahereza foana irany Nasia Diol iny ireny. Mahereza foana Nasia Diol. Afaka misy manoratra an'izay a, eo amin'ny commentaire azafady. Nasia NASIAH Diol DIOL. Dia ny titra mahereza foana. Finaritra iny ireny a. Andrana rehefa atao anatin'iny ireny hoe Jesosy io. Mahatonga ny olona tsy manana projet ho any an-danitra. Betsaka ny zavatra mahavarina. Ny olona anankiray rehefa misy zavatra tanjona tiana hatongavana dia manao ny fomba rehetra izy hatongavany eo. Raha ohatra ny dokotera zao tsy mety mianatra fito taona vao tafavoaka dokotera na any Madagasikara aty tsy fantatro. Fa mianatra fito taona ianao vao mivoaka dia tena mianatra fito taona. Ny zavatra rehetra ao anatin'iny, ninona ady mafy, ninona atehana, ninona tsy fisiny, ninona mety aretina mihitsy azy, na zavatra maro dia miezaka foana ho tonga amin'izay satria fito taona io dia ny tanjona dia mivoaka dokotera, mahazo diplôma. Aorianan'izay azo antoka fahita asa mahafinaritra, tafavoaka dokotera ara-dalàna. Aleluia. Ninona vola lany, ninona zavatra atrehana dia zao mibanjina an'iny, za tsy maintsy tafavoaka dokotera. Ry havana malala, fa mihoatra lavitra amin'izany ny projet antsika ho any an-danitra. Ry havana projet anankiray ngeza be ry havana malala. Ary io ny ngeza indrindra tokony ho saintsain'ny olona tokoa eto amin'ity zao tontolo izao ity. Io ny ngeza indrindra tokony hifantohan'ny saintsika sy ny fotsika sy ny fanahintsika. Fa projet anankiray tsy maintsy ho tonga io. Aorianan'ny 70 sy ny 80 taona dia tsy maintsy ho tonga io ry havana malala. Za koa androany teteny aminao eny an-dalana eny mety betsaka ny zavatra mitranga eny ry havana. Fa aza vela miara ao anatin'izay ianao. Jesosy dia laza tamintsika fa saina ny zavatra ny ambony dia any amin'izay toerany Kristy. Rehefa mitoetra any ny saintsika ry havana malala, zany natao hoe manana projet ho any an-danitra. Ninona zavatra mitranga eto, za tsy maintsy tonga any aho. 70 na 80 tapitra tahaka ilay nanatra dokotera teo 7 taona io, tsy maintsy tapitra. Tsy mbola nisy lalàna mivoaka fa 12 taona tapitra indray vao tafavoaka dokotera na 15 taona tapitra indray. Fa 7 taona io tsy maintsy tapitra io 7 taona. Noho izany ao anatin'io fotoana io tsy banjina fa tsy ho fa tsika lavana 70 na 80 tsy maninona na mbola 70 na mbola 100 fa io tsy maintsy tapitra.
fa indrindrindrindra ho avy Jesosy. Ary tsy maintsy fanaty izao tontolo izao ity manana ianao tanjona. Ny projet anao ngeza indrindra petrao dia no any an-danitra. Ny manaraka rehetra ny afana dia ny andalana eny mandeha ho azy. Ary izany eny teny Jesosy katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Haleloia. Dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Isika na mbola eto tany eto mila ny zavatra rehetra isika satria mbola miaina eto. Fa hanampy anao izany fahapetrao ny tanjonao havana ngeza indrindra ho any an-danitra ianao. Haleloia. Mampahery anao rehetrarehetra androany. Ninona ady ninona nalova na riavana malala za dia tena aminao ho any an-danitra isika. Samy mahery, samy mitolona mafy, samy miezaka ny tsirairay avy. Haleloia. Fa zany lanitra zany tsy azo azo fony zany. Tsy maintsy ezahana zany diplôma na dokotera anao tsy memenanao fotsiny zany. Fanadinana fito raha farany kely indrindra ny solonao ahafahanao zay anao vao mahazo diplôma. Miakatra koa ny nivoanao. Zay anao vao afaka tafavoana. Ko maika fa ho any an-danitra ny avana malala. Tsy tonga fotsiny amintsika fa misy ezaka mila atao. Za kosa nefa teteny aminao tsy maintsy ho avy izany fotoana izany. Ataotsika fiterantsika mahafinaritra tia maranantsika ny fiterana hiterantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa ho avy ny andro iray. Haleluia. Ilay ny tenin'Andriamanitra ao inazany.
Avana malala ho avy ny andro ray a eo antsika reo a anjely ny tena amitsika hoe hosana voninahitra itsenanao Jesosy iteny hoe midila amin'ny fifalian'ny tomponao vita ny azakazakao. Halleloia. Mo misy zavatra lehibe tsara mihoatra lavitra noho izany andrasantsika viravana eto amin'ny tany tsy misy ravana. Zany ny tanjona, zany ny ambony indrindra, zany ny anton'izao fionatsika izao, zany ny anton'izao fitombavaka izao, zany ny anton'izao fananarana izao, zany ny anton'izao azakazaka izao. Dia maniatongavatsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Eo afatsika amin'izao fotoana izao dia sanangatakitsika anao hoe Jesosy a mioteny aho, mioteny aho Jesosy, miteny amiko mba tsy alamaina eto androany fa andray avy amin'ny feoana tokoa, andray hafatra avy aminao amin'ny alalany izao mpanompoana izao. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoana, misaotrany amin'ireo hira fidy alala sy fiankofana, misaotrany amin'ny fony izay nikasianao, misaotrany amin'ny fanatrianao, misaotrany amin'ny ty fitombavaka ity, misaotrany amin'ny connexion, misaotrany amin'reto mpanomponao izay tonga eto reto. Misaotra Jehovandriamanitra satria tena tsapanay hoe mangetahetanao zay, ary tena reny eto anatin'izany fitombavaka izany fa tena tianay ianao Andriamanitra. Dia misaotra Andriamanitra ho anao anie ny voninahitra mba an'izao mpanomponao izao ianao raha hitondra ny teny afatra ihany eny le Jehovah ny teneko hoe tsy ampitondrainao ahy ihany nao ko voateniko eto androany. Aza velanao mitondra ny avy amin'ny nofoko aho ka izay avy aminao Andriamanitra no andalo ato anatiko ary ho fantsonao fotsiny ihany aho. Da io ny lelako izay anonona ny teny pasoavana, teny pitahina, mety ho sambatra aloha lela, mety zanatsy pika hitsatoka anatin'ny fon'ny olona ary okako mba ho vavan'ilay mpamafy ka ny vozay afafy androany dia ndreo ny fony reto mpanomponao rehetra izay eno ny tokantrano isan-karazany samy hafa any Andriamanitra mba ho tanolonaka aniriny zany teninao zany. Ny devoly sy ny satana ny vorona mpihaza dia tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray amin'izay teny ampafeto azy androany. Fa ny teny izay toriana eto androany dia ho fiainana mandrakizay boboky anatin'ny tontolo rehetra. Misaotra Jesosy manaro. Halleluia. Amen. Anao iray aloha tsika dia hanomboka ny tenin'Andriamanitra avy hatranintsika. Manatanteny tsara anao maka baiboly, maka toerana tsara fa hiditra amin'ny toriteny ahy isika. Mba ho ary. Ho afaika anao ary eto amiko ny famaleko mba maleko ny olona rehetra araky ny azo izao no arofahasoleka ny fiantonana sy fiafarana. Zay indray le teny le avana malala ilay teny tsy maintsy eninao iveribeny eto amin'izao fanaran'izao avy avy amin'ny kery sy voninahitra izy. Amen. Amen, Jesus.
Hallelujah.
alleloia sotran'andriamanitra tsika amin'izany izany dia sady miarabantsika tsiray avy izay hitantranotsy eto androany a amin'ny fifaliana lehibe mihitsy miarabananao a fa be tenako miarabanao eto androany ary dia matoka fahatratra amin'ny farany ianao dia matoky koa fa tsy alamaina eto anao androany a raha miaraka aminay a anatin'izao fotoam-bavaka izao mino fa voakasika anao tanatin'ny fotoam-bavaka dia mbola mino koa anefa fa tena mbola akasika anao koa ny ten'andriamanitra zay zany eto amin'ity androany ity itoko daholo tsika rehetrarehetra ary ty zanay de Madagasikara Eliza Tsiala Kodanela tahiny tomponareo Lantony Irina Tongasoa Marie Elali Tongasoa Malaladina Tongasoa ihany koa Tody Raonosoa Palmahitan'ny Lovlitina Erika Raka Tongasoa Soameva Bon Savatsika Menakavy Andrina Suzella tahiny Jesosy tsika Menakavy Falbe Albert Sava Marie Hortensine Fabiola Zanakandapa Razana So Sylvie satsy amin'ny anarana rehetrarehetra eto a fa mety ho lavalava ihany ny lista raha ohatra ho avy eto a ho tenany daonareo Androandry Miana Maheno Soa Erika Raka Marijo Tongasoa daholo tsika menakavy a hitra amin'ny ten'andriamanitra ary tsika hitra ten'andriamanitra tsika bokiny Joela Ravany Miria Zamina Angèle Pagès Yama Tongasoa daholo a farobe mpakahita eto indray fa ohatry ny elabe le tsy nisy tamin'ny heliny a ny tena marina moa ny fotoam-bavakantsika nisy a fa tao anaty Zoom fa tsy hoe tsy nisy koa fa tsika dia mitandrina sabata mandrakizay tsika na aiza koa fa ny teo amin'ny lafin'ny connexion tsy nampahanananao live dia tsy maintsy natao tao anaty Zoom ny fotoam-bavaka rehetrarehetra nanomboka tamin'ny commencement ka ny fotoam-bavaka ka ny tenin'andriamanitra tahiny tompo ihany koa tojoan elaela tahiny tompo alazia koa tsy mahita ny anaranareo mpona teto mba malahelo misaotra an'andriamanitra rehefa dia mitavaverina soma tsara anatin'izay roa herinandro zay a dia mbola misy herinandro tsika tsisy fandarana fa amin'ny zomatsika manomboka miaraka eto vaovao indray a ao anatin'ny fandarana patsahivantsika ihany malala randrilo a anatin'ilay Marisarlina Tongasoa daholo a miajadomona amin'ny zoma ny programantsika dia manomboka amin'ny valora sasany takany mazatra dia miaraka amin'ny mampionareo anaty fandarana misandrata dia miaraka amiko natavaka fiambenana dia ao arinan'izay a amin'ny herin'ny androany a dia atrika fifadikanana roandro sika ny sabata sy ny lahady io moa dia afataontsika matetika efa miditra ohatr'izao mpianatra avy mandeha vakansy tsika dia mba hamerenantsika ny ara-panasy satria atsika ny andro ny taom-piasana sy ny taom-pianarana vaovao tahiny tompo rana babiaja sy kafatitsia mahalala randria asany apôstôly tianarakoto arzaka Tongasoa daholo nareo ka ianareo izay hiaraka hifady hanina roa andro aminay a dia amin'ny zoma ao anatin'ny fandarana vavaka fiambenana sy misy avata amin'ny zoma ao arinan'izay a dia manolotra MP amika ianareo izay hifady hanina dia hanambarana groupe a dia manomboka amin'ny folo sasany maraintsika amin'ny sabata dia miditra anaty commencement ao anaty fifadikanana mitoy amin'ny fotoam-bavaka sabata tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra alleloia raha tsika makita ten'andriamanitra amin'ny bokin'ny Joela toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy a no vakitsika androany alleloia nareo toko ambovony baiboky ohatra miondrika foana ny ahitanareo anarako Joela toko fahatelo a dia ny andininy fa voalohany a hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ary ny soramady dia ny amin'ny andatsahana ny fanahy masina sy ny tsarana ny firenena rehetra andiny voalohany ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo na ny lahy antotrareo anonofy ary zatovinareo ahita fahitana ary raha dia mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy dia andatsahako ho fanahiko amin'izany andro zany ary nisy fahagagana eny amin'ny lanitra izay ty amin'ny tany a dia ransiafo ary setroka mitakosina ny masoandro bodina ho aizina ary ny volana ho rà alohan'ny atokavan'ny andron'i Jehova izay sady lehibe no mahatsiravina ary nazovy no iantso anaran'i Jehova dia ho afa mandositra
fa ao atelovoatra ziona sy amin'ny jerosalema dia isy sisa afaka arak'izay efa voalazan'i Jehova ary izay antsoin'i Jehova dia ho isan'izay afa mandositra. Halleloia, amen. Ohatra marina ty anama mihitina n'ilay voalazako teo a fady amintsika amin'ny zoma amin'ny sabata. Halleloia. Eto zany tsika dia ahita zavatra endriky ny zavatra hitranga mialohan'ny avian'i Jesosy, mialohan'ny avian'ny andron'i Jehova. Ny andron'i Jehova io mantsy a ilay andro fitsarany. Io andron'i Jehova io zany a ilay andro isokafan'ny lanitra io a dia hanangonana azy anazy dia tonga ilay zanak'ondrin'Andriamanitra sy ny anjeliny a sokatra amin'ny lanitra dia tonga Jesosy. Mialohan'io fotoana io a riavako dia isy zavatra mahatsiravina razan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy satria izy isy a alohan'ny atoravany andro Jehova izay sady lehibe no mahatsiravina. Nihiritsika tongava Jesosy maranatany roviny nanao tongava efa vonina zay nihiritsika teo fa ahatsiravina io fotoana io. Manana tonga ny atsiravina zany hoe dia afinaritra ny avana ny masoandro a ampidina ho aizina ary ny volana ora alohan'ny atoravan'Andriamanitra ny andron'Andriamanitra. Noe efa isika mizety ny bokin'ny Matio e Matio 7:20 andininy fa 7 ka hatramin'ny 7:20. Matio a 7:20 andininy fa 7 hatramin'ny fa 7:20. Marany Jesosy. Ary dia atolony amin'ny fahoriana nareo ka ho vonony ary hoala ny firenena rehetra nareo no ny anarako. Ary amin'izany andro any dia ho tafotoana ny maro ary fampiampanga sy fankahaly izy ary himpaminany samotra maro hitsangana sy mitaka ny maro ary noho ny abiany tsy fakadoavan-dalàna dia hamangatsika ny fitiavany maro fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjay. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Misy zavatra mitsanga zany a be dia be. Dia tsika raha mandinika an'izany dia hitantsika hoe tsy dia lavitra amin'izao zavatra mitranga eto amin'ny iainantsika eto zany zavatra zany a. Tsika aza mieritreritra mihitsy any amin'ny mbola any amin'izany fotoana lasa any zany zavatra zany ho avy any zany zavatra zany. Fa raha mandinika an'izao tsika atolony amin'ny fahoriana nareo ka ho vonony ho ala ny firenena rehetra nareo ny anarako. Zao a amin'izao andro zao raha mandinika nareo reharehan'ny olona zany tsy mila an'Andriamanitra zany. Mahazo doka sy mahazo grady sy mahazo bravo ny olona mpalilantsika an'Andriamanitra. Reny olona miteny ratsy an'Andriamanitra manao tsinitsinina an' Jesosy reny zao no mahafaly sy mampimeny olona. Ary raha te halaza vetivety ianao amin'izao fotoana izao ho be mpitia ho be mpanaraka ndara mahilatsira an'Andriamanitra mitenitenena foana momba an'Andriamanitra mitenena ratsy dia manaova tsinitsinina an'Andriamanitra sy ny filazantsara amin'izay fotoana izay ianao ho be mpitia mifanohatra amin'izany zany. Raha hitory ny fahamarina ianao hitsoro amin'ny fahamarina ianao hitory ny lalamarina ianao dia tadidio fa mifanohatra amin'izay ho be ny anentsika anao ho be ny ankahalanao. Ary raha azo atao no manana sazy anao eto amin'ity zao tontolo izao ity eritreretinareo fotsiny raha misy olona zao mitoriteny zao zao mitoriteny dia misy olona miteny ratsy eo efa nisy zany teto amintsika misy olona to dia miteny ratsy eo maniratsira tsy haiko izay zavatra teny ratsy azo tenenao dia teneniny dia ohatrany tsy nisy iny afaka mbola mivelona indray izy atoitra afaka mivelona izy teto amintsika efa nisy any raha teny ratsy be amin'ny Facebook iny efa nihitra teto tamin'ny 2019 efa indro izy nihitra teto to ale miteny ratsy varavaka be eo fa tsy nihitra tsony hoe tsy navelan'Andriamanitra nihitra tsony izy ny tena marina. Ataon'Andriamanitra mba manifaizay kely ty fandarantsika ty tsy tafidy sy loatra zany anisan'ny zavatra mahafinaritra anay mahita nareo rehetrarehetra hoe reo ihany nareo reo tsy mampaninona na tsisy olona hafa hijery ary
raha olona mpahiteny ratsy anao anakiana ny filazantsaratsika fa titereny reny zao raha miteny ratsy maniatsika tsy maninona fa midana ianareo raha sana teto misy am'izay raha misy andreny ohatra hoe fandaharana resaka zavatra momba ny fiarahany lasy ny lasy ny vavy sy ny vavy manakiana anankiray am'ireny ianao mantondratondrao fanakianana anankiray momba an'ireny fa ny fanjakana mihitsy ny mety ampianotso anao hoe ino ny titenenanao fa tsy azo atao zany zany hoe ny everina ho zavatra tsara zany akalanina anao raha ataonao zao resy lahatra amin'izany teneniko zany nareo raha ohatsy tsika mitoriteny eny ampovoany eny an-dalambe eny tena fijeriny olona anao tena ratsy ary mety azo tena marary ianao mety tena azo faniratsana hoe tsony olona polisy raha mitory an Jesosy Kristy any an-dalana ianao am'izao fotoana zao indrindra ty an-dafy efa nitan'izany hitantsika tany Angleterre nisy an'izany toriteny le raha teo dia polisy ny tonga ino ty ataonao teo tsy azo atao zao fa mandehana ianao mandeha amin'ireny toerana misy fety hoe any carnaval de Rio na reny amin'ny fotoana fanaovana fetifetynireny lasa amin'ny laso vavy samy vavy miaraka reny mifanoloka eny an-dalana manao misy borita reny an-dalana tsy tongavan'ny polisy zany fa raha ianao manakiana an'ireny voatora vato ianao izany rehetrarehetra zany dia manamafy fa ny fanaovanao tsara ny fizonao amin'ny anaran'i Jesosy ny atovanao hoalan'ny olona sy akalan'ny olona sy ovonoan'ny olona amin'izao fotoana izao tsy lavitra ny fiavian'i Jesosy tsika zao nefa misy zavatra amin'le matotoko efatra amby roapolo ty misy zavatra mitrangy eo ekeny hoenjehany ianareo atolony amin'ny fahorianareo ovinondry hanany firenena rehetra ino amin'ny anarako amin'izany andro zany dia tafotoana maty dia fampiatranga sy fankarala sy mpamina ny sandoka maharitsangana mimangatsika ny fitiavany maro inona moa le hoe noho izany dia ary noho ny tsy fankataovadalana dia mangatsika ny fitiavany maro ny fitiavany maro an'Andriamanitra zany tenenany zany tsy ny fifankataovan'ny olona loatra fa mimangatsika ny fitiavany maro zany lasa zary noho ny tsy fankataovan'olona ny lalàna an'Andriamanitra io dia mimangatsika ho azy ny fon'ny olona mimangatsika ho azy ny fitiavan'olona an'Andriamanitra zany akariavana ny mahatonga antsika tia an'Andriamanitra io ny fitandrimantsika anao zavatra anankiray tsika dia tandrina ny diditsika zay tia dia tandrina ny didi kosa tena dia fitandrimanao an'iny zany vo me mampitombo ilay ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fifankatiavanao amin'Andriamanitra fa izy tena loatra hoe anoho ny tsy fankataovadalana dia mangatsika ny fitiavany maro fa hoizy koa ny tena Andriamanitra zay mahatratra ny farany no vonjena fa ity 120 ny tena ifitorantsika ny tena Andriamanitra ty androany ary hotoriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara amin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia efa ho tonga ny farany zany hoe na dia eo aza zany ninona zany zavatra mitranga ny fankahalany olona voentsika ny mpitoroteny mangatsika ny fitiavany maro misy zavatra maro miseho zany misy zavatra nefa tsy mety tsy tokony hajanona fa ho ny ten'Andriamanitra hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity baiboly ny filazantsara ny Jesosy filazantsara n'Andriamanitra zany hoe mahita zany ao zavatra marobe mitranga izay efa tokony hanajanona ny asa fitoriana tokony hajanona ny asa fitoriana zavatra ratsy dao nge miatraky amin'le mpitoriteny teo hoe tsy dia misy zava-mahafinaritra nge maha mahafinaritra zany voenjika misy fotoana na etretinareo fa na dia ataoko aretsika tsy mihina zava-padiny io fa teneniko anao fa na dia mandeha miantsena eny amin'ny varikena na mandeha misakafo eny amin'ny restaurant miteny fotsiny any ty hoe tsy misy kisoa aty andany dia efa mahatonga ny olona hijery anao amin'ny maso afafy zay fotsiny
satria maniny ianao tsy minitra zay resaka fivavahana zany koa resaka fivavahana ary dia maniny sy tiany olona ianao ijoro amin'ny resaka fivavahana fa raha ohatra tsy mihinana nino ny fahasalamana dia mampahelin'ny olona ary ianao de marary no ny ampezana dia vao mety hezitra ny olona manoloana nyzany zavatra rehetrarehetra zany manoloana nyreo rehetrarehetra misy zavatra anankiray tsy afaka hijanony be hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany le farany zany na miaritra inona na miaritra inona ny mpivavaka sy ny mpitory-teny tsy ho tonga mihitsy io farany io raha tsy voatory ianao ity filazantsara ny fanjakana ty amin'ny firenena rehetra maranatao sika sy tena efa tena te akatra efa ao karangazy tsy mbola afaka mijanony raha tsy mbola voatory tsy afaka ite mihitsy atsika tena be tebe sa mifanediam-panao ajanona dia tsy tonga ny farany ka satria io filazantsara io tena tsy avelan'Andriamanitra tsy ho voatory fa io no hitsarana ny olona rehetra io raha va tsy toriana amin'ny olona rehetra ny filazantsara dia tsisy ninona anadinan'Andriamanitra ny olona io ny anadinana raha izy fotsiny hoe amaky boky ianao misy boky anankiray ataonao any amin'ny fanadinana iny no anadinana nefa le boky ary tsy misy iny any afaka adinao amin'ny mpianatra nefa le boky aza tsisy fa le boky misy ampilatanantsika le boky eto amintsika le boky atompotsika le boky atombavantsika le boky tsy maintsy ninona mitanga tsy afaka hijanontsika na misy tsy fakatao mandalana tsy afaka hijanontsika na atolotra amin'ny fahoriana tsy afaka hijanona ny fitoriana na ifampiapanga ny olona ifankahala tsy afaka janona ny fitoriana fa manjary tsy tonga ny farany miandry an'io Andriamanitra vao tonga ny farany inona nefa ny anasantsika eto tsy ny farany inona ny ampitsahatra n'izao adytsika sy olona atsika izao inona ny ampitsahatra n'izao fanenjena sy alahelo-panahytsika izao dia ny farany any inona ny ampitsahatra ny tiazakazaka tsika tsy mety tapotsy dia ny farany any nefa tongavany farany any alleloia raha verytsika ny boky ny Joely teo raha verytsika ny boky ny Joely teo dia zao ny ten'Andriamanitra hoe ny masoandro izy abodina ho aizy ary ny volana ora alohan'ny atogavan'ny andron'ny Jehova izay sady lehibe no mahatsirana alohan'ny avian'i Jesosy zany tena hisy aizana tena tsy takatry ny saina misy aizina tena tsy azo ialana sady tsy takatry ny saina aizina tsy voazavan'ny jiro aizina tsy voazavan'ny projecteur fa tena aizina avy amin'andro ny masoandro mihitsy ny maizina mahavarina nefa rehefa nao ambadika zany ao anatin'izany miara mandeha amin'izany misy fahagagana ataon'Andriamanitra inona ny fahagagana voalohany anydatsaka ny fanahany aminany daholo ny olona aminany ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy ny lahy antitra amin'ny lofy ny zatovo ahita fahitana ho be dia be zany ny zava-panahy mitsanga milohan'ny avian'i Jesosy ary ny tena zava-mahafinaritra dia zao milohan'izay aloha na dia mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy koa zao izy dia andatsahany fanahiny dia anisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy eny amin'ny tany aho dia raha sy afo ary sitroka mitakosina ao anatin'izay zavatra mitsanga izay zany
mialohan'ny aviany jesosy zany maizina ny andro zay voalaza masoandro izy izy apodina ho aizina ary volana ho raha alohan'ny atoravany andro Jehova izay sady lehibe no mahatsiravana azagaga zany tsika ny maizina zao tontolo zao ny ratsy zao fiainana izao lasa baribarianina ny olona lasa tena misy zavatra varotra mitsanga tena miakatra mombe ny tahany fahotan'ny olona tsy olana amin'ny olona tso zany mamono olona zany zao ary amin'ny fomba mahatsirava mbola ratsy laviny tamin'ny androny Sodoma sy Gomora tamin'ny androny Sodoma sy Gomora mbola tsy ohatran'izao andro iainantsika zao ny fahotana mbola mihoatra lavitra noho izany tamin'ny andro Sodoma sy Gomora tsisy mangalatra tova zany hoe za mananjanaka dia za manan-karena dia misy zazakely anankiray angalarina any a dia vonoana hitanena ny tova nidy atao amin'ilay zazakely anany izany manam-bola ohatra tsy nisy zany tsy nisy zany betsaka ny zavatra mbola tsy nisy tamin'izany ao anatin'le fotoana alohan'ny avian'Andriamanitra zany alohan'le androny Jehova zay sady lehibe ny mahatsiravina masoandro ampidiny azagaga zany tsika fa maizina ny tany aman-danitra amin'izao fotoana izao maizina ny tany aman-danitra tena maizina eto amin'ity zao tontolo izao ity ohatra ny tsy hitanao zany aiza ny ale ary raha olona sady tsy mivavaka izy tsy manana an'Andriamanitra izy dia teneniko aminao fa misy olona any tsy ray na roa tsy ray alina na ray etsy fa mety amatapotrisana tsy hitan'ny olona zay ale milatra ihany fa tsy mahita mandeha ihany fa tsy mahafantatra ny lalana reny satria maizina izao tontolo zao anefa leavana ny mahafinaritra be amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia zao ao anatin'izany rehetrarehetra izany sy hoe maizinao dia tsy ao Andriamanitra fa le aizina venan'Andriamanitra hitranga le aizina venan'Andriamanitra hitranga fa Andriamanitra koa manao zavatra ao anatin'izany rehefa makety Joely ity dia ohatry mahita hoe misy compétition zany eo amin'ny devoly sy Andriamanitra ny devoly mialohan'ny aviany androny Jehova dia mandrovitsy mandrava sy mandringana ny ara-panahin'ny olona mandringana ny nofon'ny olona reny loza maro be hitanao mitranga fatolona mikararahany reny tsisy avy amin'Andriamanitra fa ny devoliny navelany mena lalana dia miazakazaka izy fa zao ao anatin'izany koa Andriamanitra dia ho ten'Andriamanitra anisy fahakakana ny zavatra zany ny andro zany maizina ny masoandro atao lasa maizina any hoe anaty aizina zao iainantsika zao fa ao anatin'io aizina io misy fahakakana miseho ao anatin'io aizina io misy fanamasina milatsaka ao anatinatiny ao anatin'io aizina io zany ao anatin'io masoandro maizina io zany ao ananinanao misy olona hiatsahany fanahin'Andriamanitra ary koa ten'Andriamanitra rehefa tonga ny andro alohan'ny atokavany andro ny Jehova zay sady lehibe ny mahatsiravina dia efa mahatsiravina sady misy satria maizina ny andro maizina zany dia midika zavatra maizina midika fiainana tena tsy mahafinaritra misy loza misy ady atao ohatra nge zany aizina zany reavany fa ozy ny tena Andriamanitra ao anatin'izay andiny fadiny fa nazovina ny andro sy anaran'i Jehova dia ho hafa mandositra zany ao anatin'io aizina io zany zay rehetra tsy miantso an'Andriamanitra efa anaty aizina ihany inona moa ny azony olona atao anaty aizina ndany ianao manome vola be olona anankiray feno vola mitondra vola amin'ny sakosy ataovy maizina amin'izay ny tany aman-danitra fa na ny anisany an'io vola ny aty tsy hitan'ny tsotan'io vola ohatry tsisy nina azo atao
raha volana etretin'ny olona fa vaolana amin'ny fiainana. Rehefa maizina ny volana, maizina ny masoandro a, maizina ny andro a, tsisy ninona azo atao. Fa ao anatin'izany aizina zany, misy olona mbola latsahan'ny fanamasina, afaka manao fahagana, afaka maminandry, afaka mbola manasitrana, afaka mbola manao asan'Andriamanitra amin'ny hery sy ny voninahitra. Ao anatin'izany zavatra zany, mbola verika any le teo a, ninninona zavatra hitranga, ny fiainana mitoy ihany, maizina ny andro, mikorotana ny fiainana, azadiny, fa mbola tsy ny farany, mbola tsy ny farany. Ny zava-mahafinaritra amin'izany tavana malala dia izao. Hoy tena mety na zolona zolo miantso an' Jehova dia ho afa mandositra. Zany ao anatin'io aizina io zany, misy olona hidradradrara iantso an' Jehova, fa mbola vonjeny Jehova, ho afa mandositra. Misy tena anankiray manao hoe ao Isaia 40, io fa kitsika vetivety, haitsika tserijery ty Isaia 40 dimy voalohany. Mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminao. Fa indro miaizina manarona ny tany, ary Espity manarona ny firenena, fa aminao kosa ny posana Jehova, ary aminao nisehon'ny voninahitra, ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary mpanjaka makeo famirapiratany fiposahanao. Ao anatin'ny aizinao zany, inona ny endriky ny mpanjaka, inona ny endriky ny firenena maro, mitony hery sy voninahitra reny, arena sy laza sy voninahitra. Fa nareo ara tsy nahita ny alehany. Fa ny alehan'ireo a dia tsy maintsy mitady toerana mazava ireo, tsy maintsy mitady mazava ireo, mazava ny tsy ampy amin'ireo. Rehefa ao anaty aizinao ry havana, tadidio fa mazava ny vahaolana amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Zao aizina ny fiainana, maizina ny tany aman-danitra. Mbola betsaka ny mietreritra fa vola ny vahaolana, arena ny vahaolana. Fa zany tena anao fa ny mpanjaka voalaza atao amin'ny Isaia eto, ny mpanjaka sy ny firenena, endrika falebiazana zany, endrika fananakarena sy hery zany. Fa taizy ireo nandeha, mandeha nakany amin'izy, nakany aminao, izy alehanao, olona ie zany. Fa olona maninona? Olona misy voninahitra Andriamanitra, olona miposany voninahitra Andriamanitra. Rehefa manarato ny mpanarato ry havanao, dia mahavariana fa amin'ny alina ny tena andro fanaratona, tena azahoany. Jenareo tsara Petera, maky ten'Andriamanitra vetsika any amin'ny Luka 5. Ahoana moa nataon'i Jesosy tamin'ny Petera? Luka 5:1. Efa-nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, manosoeny amin'ny lalina, dia rahatsao ny aratonareo a, azahoanareo azy andramo. 5 fa Simona namaly nanao hoe, Tompo, nandritra ny alina rehefa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo ninina. Nandritra ny alina. Raha mbola mijery koa tsika any amin'ny Jaona 2:20 any, dia voaporofo ihany koa fa nandritry ny alina. Jaona 2:20, andininy fa efatra, Jaona 21:4, ary andininy fa telo e. Hoy Simona Petera taminy, andeha anarato a, hoy ireo taminy, andeha araka aminao tokoa zay. Dia nandeha izy ka niditra tantsamo kely, ary tamin'ny alina iny dia tsy nahazo ninninona akory izy. Ary nefa nazava ratsy ny andro, izany hoe nandritry ny alina ny nandrato. Za tsy mpanjona, tsy fantatro inona mahatonga hoe amin'ny alina ny tena fanaratona. Mety mieritreritra raha ny fisainako, zaho tsy mpanarato, mety amin'ny alina mahatonga ny trondro, tsy fantatro. Tsy fantatro koa ny trondro hoe mahita anaty maizina. Ka mety hoe maizina ny andro a, dia tsy hitan'ny zareo ny arato, na tsy fantatro na mitambatambatra be dia be zareo amin'ny alina, tsy fantatro, mety tsy dia mandehandeha lavitra. Zareo mba manana aquarium kely any zay atao trano,
dia hita tokoa rehefa amin'ny alina ry zareo a dia mipetraka mitsingevanao tsy mihentsika ao anaty rano ao ry zareo, matory zany zareo, matory. Fa raha amin'ny atoandro reny a firidika any anaty zava-maniry any dia mety tsy ho tratra. Matory mitrondro rehefa alina, ny alina ny fanaratona. Inona moa ny hevitry ny alina? Ny hevitry ny alina dia aiziny. Ary nasiany Jesosy ahy. Ary amin'ny maty alina ny petera amin'ny fanaratona dia amin'ny alina ny tena nieritreretany azahoana hazan-drano. Ary tsy diso izy. Saingy tamin'ny fotoana fotsiny a nisy zavatra tiany Jesosy ny porofona taminy, fa Jesosy afaka mandrava ny lôzika amin'izao tontolo izao. Hoe amin'ny alina ihany ny fahazahoana rehefa miaraka amin'ny Jesosy na atoandro azy, fa miaraka amin'ny teniny dia mahazo sekatritra ny arato. Alleloia. Zao ravina malala. Tsy ho tonga ny faratry raha tsy toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana. Ary izao fotoana iainantsika izao fotoana maizina tahaka ny amin'ny alina, petera dia nitenen'i Jesosy, andao anaraka fa ataoko mpanaraton'olona ianareo. Ny fotoana zany ry havana tena tsara indrindra anaratona. Raha mpanarato olona ianao, raha mpanarato fanahan'olona ianao, dia izao ny fotoana tsara indrindra. Izao aizina izao. Alao ny aizina ho tonga, tsy maninona, ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izao ny fandatsahantsika ny arato, atsika mpitory teny, tsika mpanompon'Andriamanitra. Tsy mankivy atsika maizina ny andro, mody maizina ny masoandro, maizina ny tany aman-danitra, aizina manarina ny tany. Inona no asantsika ety amin'ity zao tontolo izao ty? Tsika ngetaka ny petere, le ntenen'izay andao anaraka fa ataoko mpanaraton'olona ianareo. Mahavariana fa rehefa le tao amin'ny bokin'ny Joela teo, arakaraky ny maharatsy an'le fotoana, mbola anao fahagaganatra maroa Jehovah zay miantso ny anarako. Keventsika vakiana sao dia adinao izy teo, nazako azy tsy daditsara le tena terme itenena azy. Ary mazovina zao miantso ny anarany Jehovah dia ho afa mandositra. Zany hoe misy zany fotoana maizina tany aman-danitra amin'ny olona anankiray, tsy mbola mpahafatesany iny lava. Aza mamono teny raha mandany problème mafy be anao. Ary raha miaina ty fandaran-tena ka anaty olana ngeza be, tsy fahamono tena ny vahaolanao, fa io zavatra io raha eo ianao miantso an'i Jehovah, afa mandositra ianao. Zao zany ny tena fotoana ry havako malala kory mpitory teny pastera sy ny mpanompon'Andriamanitra. Ny tena tokony andatsahantsika zao le alina izao, le fandehanan'ny petera izao, le famoahana arato izao, anaty adi-tsaina ny olona zao. Zao ny tena ilain'ny olona fitoriteny. Misy manenjika fa misy mila tenin'Andriamanitra ao. Tsika niza manenjika tsika tadire maty teo a, fa ho tena matrana hoalan'ny olona zareo, hoalan'ny zao rehetra zao nareo, hoe na enjehan'ny olona rehetra nareo, hoalan'ny olona reo amin'ny anarako. Tena ho tena tonga ianao dia mangidy hoditra no fitoriteny, ndao ihany amokarato. Fa ao ambadibadika ao, ao anananinao, ao amin'ny foan'ny ranomasinao, maizina dia maizina, misy trondro miandry arato ao sisa. Ary ny atongavany eo amin'ny arato no ela. Dia ho tena reo dia ho sariany eny ivelany izy, ho sariany eny amorony izy, dia ho avoaka. Alleluia. Tanareo toy ny trondro amin'ny aquarium tony. Mahafinaritra be izy tony a, tsy mba hohanina mantsy izy tony akapetsany. Le trondro mavomavo kely sy menamena kely orange kely reny, tsy mba hohanina izy ireny, fa atao haingo trano. Karaha reny zany no misy manarato. Dia rehefa tonga aty amin'ny aquarium aty dia tandremana be ny fahasalamany, dia mena sakafo tsy atao
dia tsisy raika antafiditra ao mihinana azy, tsisy biby afo fa izy nao kolokolo ny aratotr'Andriamanitra tika ry avana famonjena io ry avana ao anatin'izao fotoana izao zany maizina ny tany aman-danitra. Tsika zao voamaly nahita tany Madagasikara reny ny zavatra nitranga fahoriana kely avana nahita azy hoe misy amin'ireny maty reny vo afaka fanadinana mihitsy ilay ankizy vo afaka fanadinana misy namako atao Facebook ato miteny vo afaka fanadinana zany le zaza dia mba entina hiala voly ijery fanomboana fanokafana le seremonian'ny fanokafana jeudesime dia maty maizina kely avana ny tany aman-danitra fa za miteny anao androany andaontsika tsy anginitsika mpitory-tena. Misy olona zany any midonam-pahoriana tena te hamoy fo fa arato ny petera sisany andasan'ny olona io satria Andriamanitra miteny amin'ilay Joely fa raha amin'izay fotoana zay nazovy andro tenara Jehova. Misy olona zany tafalatsaka anaty fahantrana lalina amin'izao fotoana izao anaty aizina fony ten'Andriamanitra nazovy iazo sy nara Jehova dia ho afa mandositra izy. Ny ahafahan'ny olona mandositra zany amin'izao fotoana izao dia ny arato izy Jehova. Ny arato Jehova milatsaka ary tsy tonga ho azy hoaiziny io fa tian'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny arato irotsaka ao anatin'ny ranomasina io amin'ny alina amin'izao fotoana maizina izao mba hahatonga ny trondro be dia be ho voaraiky ho avy ange Jesosy ray amana tsy ho tonga ny faratra raha tsy voatory zao filazantsara ny fanjakana izao. Azany nanisany mampalahelo amin'ny zavatra mitraka nefa raika ny teniko taminao teo raha anatin'ny Matthieu 7:20 ho avy izy mipamina ny sandoka maro io moa samy mitendray ao nefa taminay sandoka so dia mba za farany sandoka nefa za matetika miteny an'izany soatana fa ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe jereo va mivoany ny azo ny tena zavatra mampalahelo zao dia zao ny famonjena farany zany mialohan'ny ny andron'i Jehova ao anatin'ny io aiziny io dia reto olona reto ny olona iazo nazovy iazo sy nara Jehova dia ho afa mandositra ary zay atsony Jehova dia ho isan'izay hafa mandositra. Io problème mihitsy ravana io ny ahafahan'Andriamanitra miantso atsika tena teneko anao ianareo rehetra izay midonam-pahorinana mandalo ady mafy aza mipetrapetraka fotsiny ny tenin'Andriamanitra ny ampitory-teny toko 7 dia teneko anao eo itsika ampitory-teny toko 7 ho ten'Andriamanitra ny amin'ny tory-teny toko 7 andininy fa 7:20 aonao izy amin'ny andro mafaly dia mifariana ary amin'ny andro mahory dia mieritrereta fa nampifandrifian'Andriamanitra mba tsy ahitan'ny olona koa izay ho avy ao misy zavatra mahazo anao amin'izao fotoana izao tsy zava mafaly dia mieritrereta dimy io ny fiainanao ahoany ty fiainao ty mieritrereta zany ny zavatra tsara indrindra azonao atao anatin'le mieritrereta avotiny fiainanao mieritrereta an'Andriamanitra. Andriamanitra tena nyteny eo amin'ilay Joely fa raha misy olona miantso azy na misy olona tsony dia ho afa mandositra zany olona zany betsaka ny sakatsakana satria zao mahatonga n'ilay teniko betsaka ny sakatsakana raha zao zany ny tonga dia hoe mpitory filazantsara rehetra mamoaka arato anatin'io aiziny io dia mitondra trondro be dia be mitondra fanahin'olona bebe amin'izao andro mahory zao zany be dia be ny olona mora azo amin'ny fivavahana na ny olona lasa tonga dia manompo sampy mitady fiarovana na ny olona tonga dia mandeha mitady an'Andriamanitra. Inona ny adidintsika eto misarika ny olona ho amin'Andriamanitra ao anatin'io problème io zany anatin'izao andro mahaizina izao zany rotsaka ny arato dia sotomy maivoa ny problème tsy manaraka azy nasiany Jesosy nataony olo Jesosy efa niteny tamin'ny Petera ajentsika zao any amin'le Jaona 2:20 tao Jesosy nge ravina rehefa naneraka ny Petera le Jaona 2:20 tao rehefa tsy nahazo arato ny Petera inona tenen'i Jesosy
mibaiko ny jesosy tary amin'le jaona fadimy a mandrosoa makeny amin'ny lalina dia nakeny amin'ny lalina petera dia teny amin'ny lalina izy nahazo tato indray a hoy jesosy manakanina vainareo dia hoy izy ireo hoe tsia ary izy taminy aratsao amin'ny sisiny akavanany sambo kely ary ny aratinareo dia azo ianareo inona moa ny hevitra zany fa minona satripo teny aloha minona satati amin'ny akavia jesosy manome atsika taridalana aratsao amin'ny akavanana ary misy zavatra tena tokony ataotsika na dia manarako azy mila fankatoavana ny araha teny ampelatanatsika ny baiboly ety amintsika ny fahaiza miteny mety ety amintsika ny fahaizana mihetsika mandresahatra mety ety amintsika fa azadiny ny fankatoavana zadiny hoy jesosy aratsao amin'ny akavanana raha nataony petera atao amin'ny akaviana mety tsy nahazo tsy mety tsy nahazo petera fa jesosy tena aratsao amin'ny akavanana ny problème amin'ny alalan'io baiboly samy manao zay tiandao zao ny mitovy teny azonareo ny fotoana nefa mandeha ny andro nefa memaizina ny androny jehovah efa manakaiky le andro sady lehibe no matsiravo nefa melohany zany misy ona tokony miantso antso ao zay miantso tenarako jehovah tebo vonjy raha misy olona tokony miantso ny anaran'i jehovah tsy naratsakitsika mpitolo teny amin'ny akavanana ny arato tsy misy fankatoavana an'andriamanitra tsika ao anaty fitoriteny zay mahatery atsika azao vao maly mihitsy mahita matetika indraindray le fitoriteny ataotsika mifanaraka any am'izay mampetipetiny nofotsika raharaha le olona tokony ho voavonjy satria ty amin'ny fivavahany any izy mandeha tokony ho voavonjy fa zay miantso jehovah dia ho voavonjy fa ny problème tsy mamoaka rato tsy fa mamoaka fitana raha valaroza samy azontsika trondro a na tsika mampiasa fitana na tsika mampiasa rato na samy hafanindray dia ny arato a alefa ao anaty maizinao dia ao fen'olona anaty adi-tsaina efa tsy misy aletsony ohatranay izao arato ny nazahoananay tena atao anatin'ny aizina efa tsy hitatsozy zay ho ale maizina tany aman-danitra no misy arato sitsakay tsy safidinay tsy hoe ty ny arato mba metimety aminay fa zay ny arato nalefa an'andriamanitra dia natonga anay ohatran'izao ny fitana indray dia zao misy fitaka asiana kakana kely dia trondro anankiray ny azo amin'ny nampanantenain-javatra le kankana ingeny nampanantenaina an'le trondro ingeny natonga le trondro nihinana le lapitany ny safidy izy ary afaka mifidy izy kamany mety mihina fa raha misy fitana anankidimy eo a zay misy kankana matavitavindrindra ny mety mahazo trondro voalohany inona ary ny tsara inona ary ny tokony avoaka fitana tsara ary raha ohatra mbola fitana koa iny ngely avana raha mbola ao anaty maizinao mbola mahita n'iny mbola tsy trondro mbola jamba zany mbola trondro mbola mahita ny tokony ataony zany reto trondro voalazany joela reto dia trondro a vahoaka an'andriamanitra efa tsy manatsafidy tsony tsy hitany tsony zay are fa ny azony ataosy izy dia ny miantso an'andriamanitra andriamanitra koa nametoky andriamanitra koa nametoky nazovy ny antso ny aran'i jehovah dia ho afa mandositra izy riaba mbola azakazaka hafa ho atsika manolona atsika koa zany tandre miresy ny fitana ny aratotsika ry avana fa misy olona amin'izao fotoana zao efa ao anaty aizina ary tandremo a fa ny trondro azo amin'ny fitana dia trondro voafitaka ary maratra misy kely havana ny olona amin'izao fotoana zao problème marabolany azy no ny tena mahatery anazy ino ny etson'andriamanitra azy fa problème marabola no ampitambesarana aminy raha hiditra hitany an'andriamanitra ary misy amintsika paster reto mampanaiky sy mampino any amin'ny olona any fa vitany vola
vita ny vola ny problema rehetrarehetra tsy mila mitady an'Andriamanitra izany kosa. Mba ny fanentanana anankiray dia ianao mila mifamatotra amin'Andriamanitra. Dia tena tsara izany mifamatotra amin'Andriamanitra. Tena aleluia. Misaotra pastera fa tena zany mihitsy ny ilaina olona mifamatotra amin'Andriamanitra. Fa rehefa nianao ny fampianarana, ilay izy tsy dia tena fifamatorana iny fa fifamatorana ara-bola ihany dia hatreo. Ave ameo fotsiny ny volanao mifamatotra amin'Andriamanitra ara-bola ianao dia izay tonga hatrany an-danitra ianao. Ninona ataonao ankoatran'izay rehefa nametraka vola ianao dia mifamatotra amin'Andriamanitra ianao. Ara-bola izay. Tandremo ilay afaka. Ny aizina ho avy tsy voasaka ny vola. Na anakarenao miliardera daholo ary mipinitsika rehetrarehetra. Ho avy ny andron'i Jehova. Tandremo fa tsy Jehova no natsonya. Tsy Jehova no nampianaritsika ho atsonya. Mety mamona mihitsy ary nampianaritsika ho atsonya. Ampianarina miantso amin'ny mamona ireo olona ireo. Ampianarina mitia amin'ny mamona ireo olona ireo. Ho gaga ve tsika, me mangatsika fitiavany maro ny tenin'Andriamanitra. Ho gaga ve tsika raha misy olona mieritreritra fa manao hira fiderana, maraina parivan'ny andro. Dia vita ny fanomponan'Andriamanitra. Tsisy nina rarahinao intsony zany fa rehefa mideran'Andriamanitra fotsiny ianao dia izay vita ny aminao. Dia ho gaga ve ianao raha mahita olona mahay mihira be mihitsy, manana hira mahatorotoro fo, fa tsy tory ninina amin'ny olona ankoatran'izay fa mihira fiderana dia tonga any an-danitra. Ry havana, ampahany anankiray fa tonga ny voninahitra hitahitra Andriamanitra iseho ny fiderana. Fa tsy fiderana ihany ny fiainana fa ny fitian'Andriamanitra. Ry havako, manao antsoavo amintsika androany. Maizina izao andro izao. Fa tokony omeko anareo rehetrarehetra izay mety mandalo ady amin'izao fotoana izao. Metsoan'i Jehova. Fa izao koa ny fotoana tena fahamaliana. Izao koa ny fotoana tena fahamalian'Andriamanitra. Anatin'izao maizina izao. Maradraraka ny valim-bavaka. Manitra ny olona mitady an'Andriamanitra ka tsy diso adresy, tsy voafitaka. Misy kely olona rehefa natonga mitady an'Andriamanitra fa diso fanantenana e. Tsy te hiarika an'Andriamanitra intsony noho izy fitana natao. Voafitana natao. Olona anankiray hitako tao feto-dreny. Nisy pastera zay nanentana ara-bola zao vaten'ilay olona. Efa nandramako izany fa tsy naomby e. Hitan'ny nandramana. Efa tsy tena alefaso le izy. Alefaso le vola fa vola. Maraina riva atoandro. Ny 5 herina ny fiangonana fa resa-bola ihany. Inona ny vitany vola amin'ny andron'i Jehova? Ireo olona tao amin'ny joely ireo, izay niantso aho. Tsy hoe izay nitondra vola ho aho, fa izay niantso aho. Dia ho afa mandositra. Mitondra vaholana ho anao izay eto amin'ny fandaharana andramoka izao. Eto tsisy azany tapeha mainka dia ho azonao ty vola be ty. Nao iantso an'i Jehova dia ho afa mandositra ianao. Fa andro maizina izao. Mandatsaka ny arato re zay amin'ity androany ity. Mandatsaka ny arato re zay amin'ny alalan'ity toro-teny ity. Tianao Jesosy. Tsy no afa baraka ianao. Amin'ny andro ny fahafahambaraka. Satria ny andron'i Jehova dia sady lehibe no mahatsiraviny. Fa mahatsiraviny ho an'izay tsy niomana. Mahatsiraviny ho an'izay tsy niomana ialina tiaizina. Fa fifaninanaka ilantsika teo iny. Ho avy ny andro iray. Ho an'izay niomana. Ho an'izay niomana. Ry havako. Andaotsika rehefa ny antso an'Andriamanitra. Mafy ty fiainana ty izy ianao, izao mihitsy fotoana tokony antsoina an'Andriamanitra. Ratsy be izao fiainana izao fa tena ratsy be tao olona fa tena mivatika tao ny olona tena. Na manam-bola ianao zany izao, na tsy manam-bola, ratsy foana ny fiainana. Manam-bola ianao tsy riko ny olona dia tiany olona tafiana tany rehefa nisy betsaka ny olona tratran'izany amin'ny firenentsika Madagasikara mba manamanaka atao, mba manao fidiram-boly, mba manao mpanjara. Inona ny fanjarana vita? Misy olo-mpanjakana fotsiny tsy manatona azy dia tadidiko mihitsy ny tamin'izay fotoana izay.
misy namana zay mpanakarena tao Madagasikara tao fananana olana indray mandeha tamin'ny fitsarana zao ny tenin'le olona misy olona zany reo manao nefa manao intervention reny hoe mahavita mamoaka olona de navoakany nafotany amin'le problème kely fa zao am'izay ny fanontaniany tamin'ny olona manodidina azy inavy ny ao aminazy eo de zao avy mbola misy zavatra reto mbola manana tômôbila zao dimapolo izy ohatra de iny olona iny any no mamorona dossier de miteny aby hoe misy zavatra miainga any fa amin'ny tômôbila roa de milamina eo ina ny fandrarana ho vitanao amin'izany manambola ianao zany no mahazo reo tsy manambola ma ianao de fa hofatiny anoanana riavana olana tsara ho anao androany raha mbola misy tenin'Andriamanitra milatsaka eo aminao rato ny ranomasina maizina amin'ny alina io aza mitsoka ny arato betsaka ny olona mareny tenin'Andriamanitra mitsoka fa tadibio fa mitenin'i Jesosy de miteny tsy mbola ho tonga ny faratra raha tsy voatory betsaka ny olona miezaka miala fitoriteny miezaka miala ny antson'Andriamanitra fa io tsy ho farany io misy aminareo fa fandimy ny idiranareo te dimy mety 5 taona nareo indray mandeha isa-taona nareo miditra te fa tsy de mety aminareo le filazantsara satria tsy mafimafy hoanina reo nareo andeha iodina fa io ihany tsika mbola mifankahita Jesosy mety tsy tapitra io raha tsy tonga raha tsy voatory misy olona tendrasan'i Jesosy hiditra amin'ny fahamarinana mafy mihitsy fa mbola de zao midikodina eo ihany ianao midikodina eo an-tany efitra eo ihany ianao ny atafavoakanao mihitsy de fankatoavana Andriamanitra alatsao amin'ny akavanana de zay nazahoana ao anaty aiziny alatsao amin'ny akavanana fa namaizina namazara rehefa amin'ny alalany fankatoavana ny anaovanao zavatra mety io mafy ny fiainana maizina zao tontolo zao fa zany miteny aminao tao amin'ny Isaia vakitsika teo mitsangana ka mihazava fa tonga ny fahazavanao olona ray zany tenen'ny zavatra tsy fahazavanareo kory azy tonga ny fahazavanao olona ray zany ny aizina manarona amin'ny tany zany hoe olona matapitrizange vo asarony azy de fa aminao e olona ray zany ny mpizahan'ny voninahitra Jehova ary ny firenena manatona ny fahazavanao alleloia mety aiza mba ho fahazavana mety aiza hitsanga misy fahazavana ao anatinao Andriamanitra latsaka ny fanahitra amin'ny olona rehetra araka volaza atao amin'ny joera atao fa tian'Andriamanitra meo andatsana fiainanao ianao zany le teo zay tsy ataon'olona tsinitsininy ianao fa tena tsisy fiainana valina tenao zavatra raiky eny andrasanao amin'io hoe fanahin'i Jehova milatsaka ao anatinao olona tsisy ilana azy tsy makaiza daholo reo amin'ny baiboly reo fa rehefa milatsaha fanahin'Andriamanitra lasa olona lehibe lasa olona miavaka lasa olona fampitedavana Samuela zany ke le lasa eke tsy nisy zany liavana efa tokony tsy nisy zany latsaha ny fanahin'i Jehova izany tsy niazakazaka ho soran'izany Samuela izany tsy niazakazaka ho tsofon'izany Samuela zany raha androandry tonga aminao tenin'Andriamanitra ray ihany ny zavatra dratsan'Andriamanitra anao antsoa izy ndao hitra fahamarinana ndao hivavaka ao any ny farany ary io tsisy zavatra hiatsara zany tsony io tsy manakivy antsika Madagasikara hoe fody filoam-pirenena ny mety tsaratsara iova ekeko fa ny aizina misy ve rehefa tonga Jesosy nge efa ho avy naneto Frantsaka velao mora ngany ny fiainana eto ny ady amin'ny Afrikana any Niger sy ny rehetrarehetra everinao takiny ao ny vidin'ny elektricité atsika orinao ho mafy daolo ny fiainana tsisy any andafo sy aty any Afrika fa ny vahaolana ndao anoana ny antso Jesosy ny vahaolana Jesosy ny vahaolana mitahiny tompany antsika menakavy matoky ampavoarinao zany ampatrizany miavako zay mbola vonina foana androtsaka ny arato anaty aizina tsy kivy ny arato mbola eto am-pelatana Jesosy mbola manome paiko ary tena malatsaka eo amin'ny akavanana io rehefa amin'ny akavanana tsy ananana ena masonizamiza fa Jesosy ny miteny fa latsao amin'ny akavana fa ao amin'ny akavananao misy olona tediavinao so de mba enao zany mety enao mieno iny zany misao amin'ny akavanana samby Petera fa ao ilatsaka ny arato ravana tokony ho vonjeny ianao mampalahelo be ny fiainanao mampalahelo ny fiainanao akoso-bolamena be ny fiainanao raha jereny ivelany tsisy mahantra zany ny olona
fa rehefa jerena ny fiainan'ny olona miaina anaty fanotranany miaina anaty alaherin'ny olona aisina manarona ny tany masoandro aza no amaiziny mialohan'ny andron'i Jehova daholo zany fa mba mialohan'ny andron'i Jehova re tompoko ao anatin'izao aizina izao ny bokin'ny Joela miteny amin'asy ianao zay miantso aho Jehova eo voafonjy nazovy miantso ny anaran'i Jehova dia ho afa mandositra ny aizina ho afa mandositra ny problema mampamoniny olona tena mitraika aminao ihany koa ianao miantso an'i Jehova dia afa mandositra io na koa atsony Jehova ianao dia misy an'izay afa mandositra miantso anao Jehova eto amboany raha tsy ianao nitady azy izy mitady anao ndao anompan'Andriamanitra azakivy fa efa fiainan'io mihitsy natao maizina io fa na aizy nazy ananarina n'ity tany ity rehefa ianao nitodian'Andriamanitra fa ho aposaka aminao ny fahazavany dia ianao no mazava apotsitra maizina dia anantona anao any ny firenena rehetra hotahiny tompony antsika rehetrarehetra hivavakantsika amin'izao fotoana izao hivavakantsika ary ao ny anivavakantsika hely anankiray a dia tsy amintsika eto hivavaka raha navavintsika iama sa navavintsika lilahy azysika manaovana hira anankiray mampionina ao ny anivavaka fa hivavakantsika amin'izao fotoana raha nakasika anao zany teny zany dia teny enao nge afaka miteny mihitsy androany inge entranao sy Jesosy ry afaka ao atokantrano anao mivavaka tsisy maheno mivavaka ao ianao nge afaka mitsotra mihitsy Jesosy za mihitsy nge tena anaty aizina ny fiainako Jesosy tena maizina ny fiainako maizina amiko tany aman-danitra fa Jesosy androany teny aminao dia atsio ary ahy dia diavo ary ahy fa ataoko afa mandositra ianao ho ataoko afa mandositra ianao mandra-pahoviana ianao no hifidy arato idiranao ry Tompon'Andriamanitra mandra-pahoviana ianao no hifidy ny arato idiranao iandro fitana ve ianao vao hiala anatin'ny ranomasina maizina alina tsy mety tapitra io androany ekeo ho teny ho anao ty teny ty androany ekeo ho antso ho anao ity ho teny ty androany mbola totonga ny farany na iandrandra n'izany farany zany tsika mbola miantso Andriamanitra amin'izao fotoana sotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity dia rasy mankalaza amin'ny voninahitra fa lehibe sady tsara ianao misaotra Jehovah Andriamanitra satria voalaza teto ireny afatra ao androany angatahako aminao Jehovah Andriamanitra dia atsipazo ny aratonao izao fandarana izao atsipazo lavitra efa feno miandro ao amin'ny sisin'ny sambokely ao amin'ny sisin'ny ankavananao ao ireo olona miady saina mamoy fo nidonam-pahoriana isy fanantenana marary amin'ny aretina tsy mety sitranina efa miandro amin'ny akavana ny sambokely ny Petera kosa androtsaka ny arato amin'ny akavanana araka ny teninao Jesosy hoy Petera efa teo foana zay tsy nahazo fa noho ny amin'ny teninao ary androany Jesosy noho ny amin'ny teninao dia androtsaka ny arato indray ny fandarana andramoka izao misaotra Jesosy misaotra sady ny amin'ireo olona midradradratra hiantso ny anaranao dia ho afa mandositra hidradradrana hiantso ny anaranao hitaraina fa ho afa mandositra misaotra Jehovah Andriamanitra vangelo isa tokantrano isa vatan'olona tananao mahery ane andray an-tana ny sofinao ane Andriamanitra hiaino ireo antsoantso rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ary matotro tsy mino aho fa ho ataonao tonga any ambaravarana ho ataonao tonga any anatin'ny telefona ho ataonao tonga any amin'ny sofin'ny olona izay tsy ampozinay Andriamanitra izao toro-teny izao maizina izao tontolo izao maizina Jehovah Andriamanitra milanao Jehovah Andriamanitra milanao ny fiainany milanao reto mpanomponao taviolarana izy tompo
vonahitra dia ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Ianao ny hitareo mpanomponao rehetra mitoriny filazantsarany fanjakanao dia filazantsarany fahamarinanao Andriamanitra. Tsy iza ay eto andry. Niza mpanompon'Andriamanitra mijoro amin'ny fitorinany fahamarinana. Niza mpanompon'Andriamanitra tsy mamelively ny fahamarinana ao amin'ny tombotsoa. Dia ianao Andriamanitra omban'izany olona izany. Ombana itsalay avy osozy andatsao Andriamanitra io. Andatsao ny fanahinao izay takany tao amin'ny bokin'ny Joely. Andatsahanay Andriamanitra io. Andatsahanay Andriamanitra io. Niarako amin'ny ankavanana. Ho anao reny ny voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay a. Misaotra tosiny devoly sy Satana faritra amin'ranao tsy afaka anaty litera ray azy anaty zany tenina vavy fa ny toloteny izay nitoriana teto ambany io fiainana mandrakizay a anatina Israely avy. Halleluia. Amen. Ataontsika tia io makomana andreo raha lasina vavitsika anakiro izay tona vavaka azany toloteny zay. Amen.
Ry Jehovah rany masina rany aminay indrindra dia mbola fisaorana lehibe tompo-malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sotranao lehibe dia lehibe zany hafatra mamy, tena mamy ary mampisaina sy mampandiny tena tokoa Jesosy. Sambatra tokoa izay mbola afaka menao zany tenao mamy afaka mandiny tena momba izany Jesosy, satria tsy nataonao tonga foana aminay izany teninao izany fa mampitandrina anay ianao, mampandiny tena anay ianao, miantso anay ianao Jesosy mba tsy ho varimbarina amin'izao anatin'ny fahamarezinana efa misy amin'ny fiainanay tsiraray avy izao. Tena hoe Jesosy malala ny fianakavianay, rehetra olona rehetra izay fampikasokasoka aminay Jesosy dia tena mbola anatin'ny aizina tanteraka, ka amin'ireny olona rehetrarehetra ireny no tianao androtsahanay ny aratinao Jesosy. Aoka ny fanainao masina ny ikasika anay Jesosy, hamonto anay fa tena hoe ahafahanay mihaino ny teninao, ka rehefa miteny ianao hoe amin'ny akavanana nandrotsahana ny arato dia alefanay tokoa izany, satria fotoana izao fotoana ny hisotonana an'ireny olona maro be ireny izao Jesosy. Ampio izahay hijoro hanatanteraka izany teninao izany, tsy vilavila, tsy erikerika, tsy hanahana, satria efa tombotra ny fotoana Jesosy. Ary tena misaotra anao izahay amin'izany fitiavana lehibe ataonao aminay izany, satria tena hoe porofonao aminay fa Andriamanitra tena mikolokolo sy mikarakara anay ianao, manao izay mety ho anay ianao,
manitona amin'ny saina ianao tsy herikerika tsy hovariana n'izao fiainan'izao. Izany no antony izao afatra lehibe izao ko ampiza Jesosy anatanteraka ny teninao gandatsaka ny arato dia azo olona maro be. Izany ny andrandrainao Jesosy ny iverenanay tsiraray avy any aminao. Tsy hitako mihitsy ny averiny olona any amin'ny fahaverezana fa tena hoe mitady fomba rehetrarehetra ianao mbola miala neny ianao amin'izao fotoana izao ny ahatongavanay eo ambanin'ny valanao. Dia ampio ny tsiraray avy Jesosy akasio amin'ny alalany fananao masina amin'ny alalan'izao vondrona kely andramoka izao mbo maro ny olona andre azao fantaran'izao zao tolom-bavaka izao Jesosy mbo tonga saina iverina aminao ka tena hoe anaiky sy aiky fa ianao rery any le lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia misaotra tompo malalo, misaotra indrindra rakoran-tsaina fa tena hoe manana tokoa izay manana anao le Andriamanitra fitiavana loharanonay na le miady ho anay fa tsy haveranay. Dia ho anao ny haja ny dera ny laza ny voninahitra mandrakizay misandrata amin'ny avy indrindra Jehovah malalo. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka azy miravavy ary ravavy ama sy ravavy linatsika taraty izay vavaka mamy sady matsiro amin'ny toriteny ataorina toritelinay. Anao hira vitsivitsika hira teny ataotsika amarantsika tanteraka ny fotoana dia daoly ataotsika izany hira izany ifanaovantsika veloma hira anankitelo ataotsika amaranantsika ny fotoana irahantsika ihany koa amin'ny groupe izay maharesy ao anaty irahantsika rehetra fidarany irahantsika amin'ny groupe izay maharesy amarafaranantsika ny fotoana aloha. Alleluia. Miaraka aminay vady mandrotsaka raha isanandro isanandro. Tozy malala ao aminay ao. Zary tojo. Marizo. Miaraka mandatsaka raha ty amin'ny koa ao États-Unis ao. Tudo
eto Fransa. Sodanela ao Belgique ao Epa mengucapkan hatiku, haleluya. Tuhan biasa, Tuhan yang lain, haleluya. Epa passa polisi, mari waktu singa kau itu, haleluya. Soameva dia soameva any mamerina manomboka rehefa avy eo a. Eo ihany ary tsika no hina anankiray tsika amara-paranatsika ny fotoana dia manome fotoana nareo indray zay a amin'ny zoma ao alina ty androany dia manome fotoana nareo amin'ny zoma amin'ny valona sasany a ny reprise ny fandaharantsika ny sabata sy vavaka fiambenana dia ny sabata sy ny lahatsika hitra fivadikanana 2 andro amin'ny manatsika ny fidiran'ny mpianatra sy ny fidiran'ny mpiasa tao ampiasana manaraka ho an'i Jesosy indray ao ary tsika rehetrarehetra ny akiradio mandeha foana Uang
Mamevitanantsika ary amin'ny zoma samy tahiny tompo daholo misaotranao nahatrany hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ray ranany ny voninahitra. Amen.